Ampifaliana mandrakariva hatrany ny arabananao tonga soa eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy a. Androany antsika dia handray vahiny vehivavy malagasy ao amin'ny fikambanana tily eto Madagasikara. Izany hoe skoty mitaiza zazalahy nefa misy zazavavy misy tanora vehivavy misy vehivavy lehibe malagasy no beazina, no tezaina, mpanabe ary lasa tompon'andraikitra ao amin'ny fikambanana mitaiza zazalahy io zany no izara amintsika androany ny eksperiansy ny hoe manahoana izany vehivavy mpikambana ao anaty fikambanana mitaiza zazalahy zany. Faly miarahaba ny lalaina antsika manana ekivahiny eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy, misaotra betsaka ny se amin'ny fanoloran-tena, amin'ny fitiavana, ifampizara izay mahasoa ny vehivavy koa. Fantatra fa isan'ny manahirana ny fotoana nefa dia manolo-tena se hanao an'izao fifampizarana eto amin'ny pejy izao dia mankasitraka mialoha sahady. Dia araka ny mahazatra moa izany manasa ny se hampafantatra mombamomba ny se. Mampiasa an'ilay terme se ihany moa izany tsika satria samy tily samy skoty dia izay koa ny entintsika hifampizarana amin'ny mpanaraka ny fifampizarana izay ataontsika eto. Ia, mankasitraka indrindra ny mpanentana ny pejy zava-manahirana vehivavy na amin'izao sehatra izao ahafahana mifampizara satria tena sarobidy ny ahafahana mizara traikefa sy mizara fomba fijery tahaka izao. Mankasitraka tamin'ny fandaminam-potoana rehetra satria na toerana mifanalavitra ary misy antsika dia ny fandaminan'Andriamanitra sy noho ny finiavantsika dia tanteraka izao fotoana izao. Araka ny voalaza teo moa izany dia lalaina ny anarako voalaza teo koa hoe samy skoto. Dia izay no hitarihako ny fampidiran-kevitra sarotra no miteniteny amin'ny maha-malagasy fa fizarana moa izy ity dia tsy maintsy ho atao ihany. Lalaina Randriamanana nobeazina tao amin'ny fikambanana skotisma tamin'ny alalan'ny mpanazava sy telo eto Madagasikara teo amin'ny faha 12 taona teo niditra ho mpanazava eto Madagasikara. Dia noho ny fandaminana izay ataoko hoe fandaminan'Andriamanitra amin'ny fiainako izay dia teharina vao tena tsapako dia teo amin'ny faha 15 taona teo ako faha 15 taona ako no natsoina ho mpiandraikitra tily eto Madagasikara. Izany hoe efa ho 30 taona mahery izany no nibetena sy nobeazina tamin'ny alalan'ny andraikitra tao amin'ny skotisma. Ny sehatra tena nijanonako ela be dia tao amin'ny fikambanana tily eto Madagasikara satria araka lazaiko teo mpiandraikitra Lovotoa no niatomboako tamin'izany fotoana izany. Efa niandraikitra Lovotoa teo amin'ny 10 taona mahery teo ako eny 10 taona teo eo dia natsoina ho filoha niandraikitra teo amin'ny faritany Analamanga afovoany tamin'izany. Antananarivo afovoany. Tsy haiko intsony efa miantatra fa avy eo ako natsoina ho ekipa foibe tao anatin'ny fiantsoana ekipa foibe no nivoatra tamin'ny andraikitra teo anivon'ny nasionaly nahatsapa hoe misy andraikitra azo tanterahana anivon'ny fikambanana ao amin'ny rafitra nasionaly eto amin'ny eto Madagasikara satria tamin'ny mpiandraikitra dia mahafinaritra be ilay miaraka amin'ny Lovotoa dia ataoko fa ny ankabeazan'ny mpiandraikitra tily dia tsy teo ho filoha izany mihitsy hoe aleo ihany miaraka amin'ny bady kely. Rehefa nanomboka niakatra tamin'ny sehatra nasionaly dia hitako hoe misy fandraisana andraikitra tena ahafahana mitondra fivoaran-tena sy fivoarana ho an'ny hafa eo amin'ny rafitra nasionaly sahay tena sehatra ngeda be azo fivoarana io. Dia tao amin'io rafitra io no nivoarako anisany nahatapa-kevitra hirotsaka ho filohan'ny foibe tily eto Madagasikara tamin'ny taona 2024. Io ny firotsahako voalohany. Izao no vehivavy nirotsaka ho filohan'ny tily eto Madagasikara voalohany. Izay marihako fa ny tily eto Madagasikara dia manabe zazalahy irery ihany. Ny antom-pisian'ny vehivavy ao amin'ny tily eto Madagasikara dia manabe ireo zazalahy 9 ka hatramin'ny 12 taona. Rehefa mpiandraikitra ianao rehefa sofintenina. Rehefa vita iny andraikitra iny miakatra ho filoha. Atao hoe tsy hoe miakatra moa izany fa manana andraikitra filoha dia avy eo foibe indray tsy miandraikitra manokana zazalahy intsony ianao amin'iny fa efa miandraikitra ny rehetrarehetra. Dia izay no indraindray mahagaga ny olona vehivavy dia tily satria fikambanana iray ny mpanazava sy tily eto Madagasikara dia afangaron'ny olona hoe rehefa vehivavy dia any mpanazava eto Madagasikara. Fa izaho dia anisan'ilay mivolavolain'ny mpanazava eto Madagasikara hanjary ho mpiandraikitra tily eto Madagasikara. Tamin'ny fotoana naha-mpiandraikitra ahy tao amin'ny FJK Ankadifotsy no azoko lazaina hoe araka lazaiko teo tsy eritreretiko hoe fandaminan'Andriamanitra amin'ny fiainako fa azoko lazaina hoe efa nitsiry tato aminahy hoe
Anisan'ny teo mpitarika atao ny eto Madagasikara satria mbola mpiandraikitra dia efa fantatro hoe izaho teo fohy be. Vao niditra nandeha lasy fiofanana voalohany mihitsiny aho nahita an'ilay ny endrika anisany mampiavaka ny skotisma moa ny endrika ivelany dia misy mpanompanana nanana tapa-pohana tsara tarehy be izay izy tapa-pohana telo dia hoe izako hoe any aoriana any aho tsy maintsy mahazo ohatran'ilay tapa-pohana telo io. Tsy haiko mihitsy fa tsy maintsy izany. Rehefa mpiandraikitra dia efa nieritreritra tsy haiko na tsindrimandry ny fiantsoan'izany na finoana izay fandaminan'Andriamanitra fo izay hoe izaho tsy maintsy ho fohy be any aoriana any. Satria tamin'izaho mpiandraikitra mbola tsy nekena ny mahatony ny sofiterina vehivavy tao amin'ny fivondronana. Fa izaho kosa tamin'ny fotoana naha-mpiandraikitra anahy no nandray ny andraikitra hoe mpandrindra. Amin'izao fotoana izao moa efa tena nandraisina olon-teny mihitsy io mpandrindra io. Izany hoe tsy nisoratra tao amin'ny tsisika fototra ny feny eto Madagasikara tamin'izany fotoana izany hoe azo ekena ny vehivavy ho tonia fa nanao an'ilay asa fotsiny ahako. Mahatonia, nandrindra izay asa isan-karazany teo. Anisan'ny nanohana anahy tamin'izany fa tsy niresahako tamin'ny mpiandraikitra taminahy. Mivantana na hoe niresahana nanaovako sakisaky zaridaina ihany satria noho ny hanolotra tonia ny fivondronanay izay dia ilay namako lehilahy no natolotra. Nazary ny tena manao any asa rehetrarehetra satria izaho tsy ekeny ny fitsipika fototra ho tonia ny vehivavy tamin'izany fotoana izany. Dia tamin'izany rehefa aty aoriana ahako taty amin'ny firotsahako filoha fohibe teny eto Madagasikara fa tena miverina nijery an'izany rehetrarehetra izany hoe ahoana fandaminan'Andriamanitra ny fitondran'ny fanapahan-kevitra fohy latsaka filohan'ny tily eto Madagasikara. Dia tamin'izany aho izany nefa nankafy an'ilay hoe haiko ny mitarika lehilahy, haiko ny mampiasa ny mahavehivavy ahy, mijoro manoloana ny lehilahy satria lehilahy ny ankabeazan'ny ekipa izay narindra tao anatin'ny fifondronana. Rehefa nanapa-kevitra hirozako filoha fohibe teny eto Madagasikara tamin'ny taona iraika amby roapolo sy roa arivo izay izany vehivavy latsaka voalohany. Tsy lany ahako. Dia nanapa-kevitra hirozaka indray aho tamin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo. Indrisy moa fa tsy lany indray ahako na dia tena ambony dia ambony ary fa nantenako tamin'ny firotsahako faharoa satria ny faha isan-dahatra dia matoa manao izay dia ho lany aho. Ary resy lahatra mihitsy hoe anisan'ny vokatry ny eto Madagasikara ny namolavolan'ny vehivavy afaka mijoro fikambanana anankiray manabe zazalahy izay heveriko hoe anisan'ny manomana zazalahy raha manaraka ny teny hoe androm-pianakaviana, vaim-pianakaviana na tsiraim-pianakaviana fa teny hoe andro ny firenena eto Madagasikara. Izay lava be ny fampidirako fa azafady. Tsy henoko ianao dia mbola mety. Misaotra ny senanao an'izay fampidirana tena intéressant be izay izay indrindra moa izany no isan'ny antony hoe naharesy lahatra antsika koa hifampizara eto hoe hiseno vehivavy nilatsaka ho vidiana ho filoha fohy be tily voalohany eto Madagasikara. Araka ny tantaran'ny CT hoe nandalo tantara izany ilay izy hatrany amin'ny fivondronana kay izaho zao koa vao maheno hoe ve nisy fotoana ny vehivavy mbola tsy tafiditra tao anatin'ny fitsipoka hoe afaka milatsaka tonia. Afaka hazavain'ny CF izay fivoaran'ny fahafahan'ny vehivavy mandray andraikitra tao amin'ny tily eto Madagasikara izay raha misy tadidiny se fohifohy hoe nanomboka tany amina mpiandraikitra ny se inona le fahasamihafana tsy karitra hoe satria vehivavy dia izay zao efa voalaza teo hoe kay tsy afaka mbola nanao tonia-pivondronana taloha dia afaka zarainy se aminay ve hoe inona daholo ireo fahasamihafana tsy karitra ny se indrindra mahafohibe tily ny se amin'izao maharaka tsara ny hoe fitantanana ny fikambanana aiza ho aiza ny toeran'ny vehivavy ao anatin'io fikambanana mitaiza zazalahy io raha ara-tantara sy amin'izao fotoana izao. Tiako ny mizara lesy miainga amin'izay tantarany iainako aloha izany satria sarotra ny miresaka tsy izaho manko miteny eto tsy amin'ny alalan'ny fohibe teny eto Madagasikara satria amin'ny alalan'ny tenako. Dia marihako fa tsy ekipa fohibe intsony amin'izao fotoana izao fa mpanofana ny andraikitra amin'izao fotoana izao fa miankina amin'ilay hoe fivoaran'ny tantara netako. Izaho manokana aloha raha tao amin'ny fivondronana izay niandraiketako tsy nahatsiaro voailika mihitsy ahako mahavehivavy anahy izany hoe tsy nisy fotoana izany nampatsahivina anao hoe vehivavy fa ara-taratasy araka ny fitsipika no nahavoailika anahy efa teo amin'ilay hoe moa izany ny vehivavy tsy manotony. Teo izany nanomboka ny anarako voalohany raha ohatra izany ao anaty toerana fampitoviana lanja ny vehivavy sy ny mahalehilahy dia na eo ary nefa pratika zava-dehibe ny misoratra
Satria na ekeny fivondronana ary rehefa tsy nisoratra atao anatin'ilay fitsipika izay berintsika hoe toy ny lalàna raha eto Madagasikara. Raha raisitsika moa izy hoe araka ny lalàna satria hitantsika hoe eto Madagasikara mbola misy ny lalàna tsy manome lanja ny fitovian'ny lahy sy ny vavy. Dia izay hoe raha tsy misoratra ilay izy dia tsy azo tanterahina. Tao anatin'ny fivarako tenako kosa, hitako hoe tombony ny namerimberenana anisan'ny ofana izay tena nanaitra anahy tamin'ny endraikitra voalohany dia ilay ofana hoe mpiandraikitra zazavavy. Dia averinao foana ny hoe ny mpiandraikitra zazavavy dia tokony hitomban-dahy. Dia nanaitra anahy izany satria matetika hoe tsika anaty fikambanan-dehilahy dia mila mitomban-dahy. Dikan'izany izany dia hoe ny lahy manana tompony kokoa ka mila mianatra kokoa ianao ho lehilahy. Izany isan'ny zavatra hitako tena hoe nanaitra anao tao anatin'ny fivaran-tenako. Izay mandray lafiny roa ilay izy satria hitako hoe nanampy ahy hanao ezaka bebe kokoa amin'izay ezaka tsy maintsy ataon'ny vehivavy ahafahany mahazo toerana ao anatin'ny fitaliana. Fa amin'ny lafiny iray kosa nefany dia hitako fa raha sanatrehan'izany ka tsy mifandanjo io fomba fitenenana io dia mametraka ny vehivavy amin'ny toerana ambany kokoa hoe rehefa lehilahy dia ny lehilahy ny fitaratra kokoa noho ny vehivavy. Nefa ny hitako hoe tombony, anisan'ny tombony ho anahako ny riko amin'ny fikambanana miverina hoe mpanazava stily eto Madagasikara, maha-fikambanana iray azy. Na hoe mitokana ary ny mpanazava dia mitokana stily eto Madagasikara. Dia izay fifahasamiafana hoe ny mpanazava ka fa mamolavola ny mahavehivavy anao aloha, dia avy eo iny mahavehivavy anao io hoentinao ny fikambanana stily eto Madagasikara. Izay izany hitako hoe tombony ara-tantara izany tsy afeniko aloha fa nanampy be anahy ny fianarako na ahafantarako ny zava-marina momba ny toeran'ny vehivavy. Tsy ampy anahy tao anatin'ny tily ny fahafantarako hoe ny toeran'ny vehivavy eo anivon'ny fiarahamonina. Fa raha tsy nisy fianarana izay nataoko teo ivelan'ny tily eto Madagasikara dia tsy fantatro hoe aiza afaka manao andraikitra betsaka kokoa na vehivavy ary. Dia anisan'izay ny anisan'ny ataoko hoe risika nahatonga anahy hoe te hitondra ny tily eto Madagasikara satria na tsara hoe fa nameny tily eto Madagasikara, raha tsy ny tily eto Madagasikara tsy afaka nanetatra fiofanana satria anisan'ny fiofanana tena nataoko mahakasika ny Antarika. Ny traikefa tao amin'ny tily eto Madagasikara netiko nandalinana bebe kokoa ny Antarika. Ka rehefa niresaky nandalina mahakasika ny fianarana ny Antarika vao fantatro ny mahasarobidy ny toeran'ny lehilahy sy vehivavy ny fitariana sy fitondrana fampandrosoana eo amin'ny fiarahamonina anankiray. Dia izay fianarana izay izany no tena nieritreretiko hoe andeha hanao vavolombabena ho an'ny tily eto Madagasikara fa mbola afaka mety tsara kokoa noho izao ny tily eto Madagasikara miainga amin'izay fisokafana bebe kokoa momba ny toeran'ny vehivavy sy ny lehilahy izay. Raha tamin'ny taona iraika amby roapolo sy roa arivo amin'ny mahafifidianana azy moa dia tsy afenga nangana ekipa. Tamin'ny taona iraika amby roapolo sy roa arivo dia tenen'ny ekipako izay lehilahy ny ankabeazany. Lehilahy no tenena voalohany ianao mendrika filoha foibe tily eto Madagasikara. Mbola angamba no roa taona talohan'ny iraika amby roapolo sy roa arivo izy dia namako akaiky tato amin'ny teny no teny hoe aleo ianao atao filoha foibe tily eto Madagasikara, filoha foibe. Tsy vitako izany ho sady tsy lany dia izy no nandrisika anahy foana fa izany fisiana lehilahy mahatoky tsy mijery ny mahavehivavy na mahalehilahy anao fa mijery fahaiza-manao izany tena nampirisika be mihitsiny. Dia tamin'izany izany tsy nino aho hoe tsy afeniko aloha izany fa tao anatin'ilay fifidianana dia nahatsiaro hoe ve tena mbola mazana be ohatr'izany miady toerana vehivavy ve tsy eken'ny fiarahamonina rehetra ny toeran'ny vehivavy amin'ny andraikitra lehibe satria tao amin'ny tily eto Madagasikara fa ela be ny misy hoe efa ilay niteneniko teo taoriana kely ny andraikitray dia efa lasa ekena ny tonia, efa mihabetsaka ny tonia vehivavy, efa mihabetsaka ny filoha-paritany vehivavy. Fa ilay hoe laharana voalohany na hatramin'ny zavatra amin'ny roapolo sy roa arivo izany sarotra ho an'ilay fiarahamonina ny manaiky hoe hoentina vehivavy. Za moa izany tsy mbola nanao recherche tena approfondi ao anatin'ny tily hoe inona ny anton'izay sakan'izay. Fa izay lesona nianaranay tao anatin'ilay processus ataoko hoe izahay satria nanana ekipa tamin'ny iraika amby roapolo sy roa arivo nanao évaluation izay efatra amby roapolo sy roa arivo dia avy niatrika ny fifidianana teo indray izay kosa dia mbola nanao évaluation indray dia ahoana izany atao amin'ny aorianany amin'ity tsy fahalany ity. Dia mba misy lesona nianaranay ihany izany hoe inona no mahatonga ny tsy fanekena izay. Tsy ataoko hoe tsy fanekena fa hoe sarotra ao kokoa no manaiky hoe hoentina vehivavy ny fikambanana lehilahy tahaka ny tily eto Madagasikara. Izay lazaiko fa efa nandroso kosa aloha amin'ny fametrahana toeran'ny vehivavy satria araka ny teneniko teo betsaka ny filoha foibe mpanampy ohatra vehivavy. Nefa ho anahy tsy hoe tolona ilay izy fa amin'ny matoa ianao mahavita numéro 2 dia afaka manao numéro 1.
Dia izay izany no tena hitako hoe hiezaka manaraka ny tilety Madagasikara ao anatin'ny taona manaraka. Tsy noho ny mahavehivavy izay aloha dia teneniko hoe tsy noho ny mahavehivavy fa noho ny hoe rehefa fahaiza-manao mitovy dia sarobidy ny fametrahana amin'ny olona anankiray na vavy ianao na lahy amin'ny andraikitra anankiray. Ho ahy moa araka ny teneniko teo mahakasika ataoko hoe nianatra ny haitarika ary indrindra ny maha-kristiana anahy dia inoako ihany fa misy mahasamihafa ny vehivavy amin'ny haitarika sy ny lehilahy. Samy manana ny tombony hoe hainy kokoa sy ny mety misy toetra voajanahary, misy toetra nianarana. Fa izaho koa nefa mino fianarana dia amiko ny zavatra rehetra azo ianarana daholo araka ny teny Andriamanitra hoe zavatra rehetra azonao tanterahina daholo. Fa raha misy tsy fahaiza-manao noho ny mahavehivavy anao na noho ny andraikitra ao mahavehivavy anao dia azonao ianarana iny azo hifanampiana amin'ny rehetra rehetra. Ny fivoarana amin'ny teny Madagasikara ny toeran'ny vehivavy izany misy fa tsy ampy. Satria efa efatra amby roapolo sy roa arivo isika izao ny fikambanana teo eto Madagasikara dia anisan'ny fikambanana fitaratra eto Madagasikara izay araka izao tontolo izao amin'ny fanabeazana ny tanora. Ny mpanazava sivily eto Madagasikara ny fikambanana milaza hoe manana mpikambana tanora betsaka indrindra eto Madagasikara fa ampy dia tokony ho mpitarika amin'ny rehetra rehetra amin'izay mbola tsakatsakana rehetra amin'ny fampandrosoana ny teny eto Madagasikara ka mila manao dingana lehibe amin'izay fametrahana bebe kokoa ny toeran'ny vehivavy eo amin'ny andraikitra izay heverina fa mety hahasoa ny fikambanana izay sy ny fanabeazana ny tanora ary indrindra indrindra ny tena mahalena anahy dia ilay fiantraikany any amin'ny firenena satria raha mitarika amin'izany ny teny eto Madagasikara dia mila fa tena ho fitaratra lehibe eto amin'ny firenena amin'izay ezaka atao mahakasika ny fanomezana toerana vehivavy. Mahaliana be anahy azony sezaraina misimisy kokoa ve ilay fiofanana nataony se momba ny haitarika sy ny ahoana zany fahasamihafana manokana amin'ny lehilahy sy vehivavy amin'ny resaka haitarika zany raha mba misy azony sefitinina fohifohy amin'ny eto amin'ny fifampizaratsika. Ny ahy moa izany ny haitarika manko misy karazany. Ny anahy ny tena misy atoako dia haitarika mifantoka amin'ny fanomezan-danja ny demokrasia sy ny fanajana ny zon'olombelona ary mahakasika ny rariny ara-tsosialy. Hoe izany ny haitarika karazana leadership tenenina anarako mahakasika ny leadership en démocratie, leadership en droits humains et leadership en justice sociale. Laza ho azy izany mindset-ko rehetra izany fomba fisainako izany mifantoka amin'ireo satria amiko ny haitarika samy misafidy ohatra hoe misy ny misafidy hampiatra ny haitarika anatin'ny environnement any anatin'ny tontolo iainana. Fa ny anahy izany inona ny hoe mahasamihafa ny vehivavy sy ny lehilahy ao anatin'izay hoe fahaiza-mitarika izay. Ny araka efa nazavaiko teo aloha izany dia ny ao anatin'ny haitarika ianao ao anatina leadership ianao dia volavolaina fiarahamonina aloha. Ohatra hoe izaho izao ny volavolaina fiarahamonina tily dia tsy maintsy misy soatoavina nalaiko ao. Alohan'ny tily anahy nefany manana soatoavina kristiana koa izay misy leadership chrétien koa izay tsy maintsy ampiaro. Ankoatran'izay izany fianarana nataoko amin'izay ohatra hoe izaho nianatra tamin'ny oniversite izay arakaraka tsy maintsy misy soatoavina nianarako koa ireny. Ka izao ny leadership nianarako dia mifantoka amin'ny leadership anglo-saxon izany hoe leadership tena mametraka fitovian'ny olona rehetra rehetra izany nianarako. Ary tena naharesy lahatra anahy. Ny toeran'ny vehivavy sy ny lehilahy noho ny maha-kristiana anahy kosa nefa dia manaiky fa samy manana ny toerana ametrahan'Andriamanitra anazy ny olona tsirairay eo amin'ny fiarahamonina izay no hita. Samy tsy kristiana fa izaho tsy nianatra teolojia dia tsy afaka mitokoteny fantatra hoe haiko ny teolojia fa amin'izay fampianarana haiko maha-kristiana anahy no ampiarako ny maha-kristiana anahy. Dia ny finoako lalina izany hoe Andriamanitra samy nanome iraka ny olona tsirairay hanatanteraka iraka hampiseho voninahitra Andriamanitra ny fiarahamonina misy anazy na lahy ianao na vavy amin'ny alalan'ny asanao, amin'ny alalan'ny toeranao amin'ny fiarahamonina ohatra hoe vady ianao, zanaka ianao, zoky ianao, mpampianatra ianao. Tsy voatery mifandraika amin'ny asa izany fa tsy tena izay toeranao anatin'ny fiarahamonina dia efa afaka manana iraka ny olona tsirairay. Dia io iraka io namen'Andriamanitra safidy ny olombelona amin'io iraka io ary Andriamanitra koa nefany ao anatin'ny fahitaranana io iraka io izy safidy tiako tenena izany Andriamanitra izany
manome malalaka anao ankoatran'izay fandaminana ny fiainanao hoe ahoana fomba fijerinao ny asanao ve ohatra asanao hoentinao hitoroy filazantsara na tsy voatery hoe mitondra fiangonana ary ianao fa za zao aminako linoko ny asako amin'ny fiarahamonina dia noko hoe izay dia raha mivera amin'ilay fanontaniana ny mahasamihafa vehivavy sy lehilahy sarotra be ho anà no mitenena hoe ny mahasamihafa ny vehivavy sy lehilahy satria araka ny teneniko teo mifameno be ilay vehivavy sy lehilahy za ohatra ny toetrako izao tena toetra hoe misy olona miteny hoe kizitina ny vehivavy fa za mieritreritra hoe tsy voatery mahavehivavy anahy mahakizitina anahy mety toetrako mihitsy fa za manana lehilahy be da be manodidina anahy mitampere anahy ilay teneniko anao teo dia za zany ilay mifameno e. Dia nefa ilay za koa miaraka amin'ny ekipako dia manabe ny ekipako ohatra hoe anisan'ny toetrako ohatra izay voalazan'ny teoriako hoe toetran'ny vehivavy ny tia mijery atsipiriany. Dia nefa za koa rehefa nianatra dia hitako hoe ny nahazo ianarana koa ilay mijery atsipiriany. Dia tena mifameno zany ireo ka sarotra ho anà no mijery hoe rehefa vehivavy dia izao dia rehefa izao lehilahy. Fa ny fantatro fotsiny dia ny vehivavy dia manana faharetana kokoa amin'ny fitenenana. Izany hoe manana lazona tokoa izany amin'ny faharetana amin'ny fitenenana raha ny expérience rehetako satria ny vehivavy ny lehilahy fohy teny izy dia izay fa ny vehivavy mahavita manazava mahavita mijery izay. Ilay izy tsy te mihitsy hoe tsara ny aniana na ratsy fa izay ilay mifameno izany vehivavy sy lehilahy satria manjary lasa hoe mifaninana satria tsy natao hifaninana mihitsy ilay vehivavy sy lehilahy fa natao hifameno. Tena marina mihitsy izay voalazan'isay izay ary mankasitraka an'izay nampahatsiahy an'izay reformuleko kely angamba ilay fanontaniana hoe satria se nianatra nikaroka momba an'ilay izy inona no azon'ny sezaraina hoe tombony azon'ny vehivavy hoentina eo amin'ilay resaka haitarika na leadership na fitantanana efa natsidika ny se teo ihany hoe ny vehivavy manana faharetana kokoa amin'ny fanazavana amin'ny fitenenana ny vehivavy mahajery ny antsipiriany mbola misy azon'ny sezaraina misy kokoa momba an'izay ve ny amin'ilay hoe tena ananana tombony kokoa raha vehivavy no mitarika. Ny azoko lazaina hoe mampiavaka ny vehivavy ao anatin'ny tarika ny leadership féminin moa no tsy anosintsika anazy dia heveriko fa mahakasika ny fihetseham-po satria ao anatin'ny tarika dia zava-dehibe ny fitantarana fihetseham-po izay ataon'ny tarika moa izy ireo hoe intelligence émotionnelle. Ny vehivavy zany hitako hoe manana karazana fihetseham-po betsaka kokoa azo trandrahana ohatra hoe mahay tesitra vehivavy mahay faly mahay izany rehetra fihetseham-po izany dia azonao trandrahana daholo anatina tarika. Izany noho izay fisiana fihetseham-po izany mahatonga vehivavy mora kokoa ny vehivavy manao exercice de compassion exercice de empathie izany hoe mipetraka eo amin'ny tolan'ny olona aminatina tarika. Ary hitako hoe raha miverina amin'ilay teny eto Madagasikara dia heveriko hoe raha anisan'ny tsapy eo amin'ny teny eto Madagasikara izay mipetraka eo amin'ny toeran'ny olona izay. Ahoana ny fahaizana izany hoe mipetraka eo amin'ny toeran'ny olona ianao satria rehefa mahay mipetraka eo amin'ny toeran'ny olona ianao dia mahay manome lanja ny hevitry olona tsirairay na iza ilay izy. Amin'ny ankoatra amin'ny vatany mety hoe somary ataoko hoe olona espèce rare ihany indraindray fa za manko izao ohatra ny anisan'ny révélation ataoko za végétarienne fa tsy mihinan-kena. Sarotra ao anahy miaina an'izany eto Madagasikara dia averiko ihany satria eritreretin'ny olona hoe za no te tsy hihinan-kena eo fa rehefa manana empathie ianao manana compassion ary izay hitako hoe anana vehivavy kokoa dia hain'ny olona za ve isaky ny miteny hoe tsy mihinan-kena dia mila manazava hoe satria nankarary anahy ny kena zao fa vao miteny hoe tsy mihinan-kena dia tokony afaka micomprendre ianao raha anatin'izay leadership izay izany manana izay compassion ary hitako hoe vehivavy ny manana izay kokoa. Mandeha raisiko manokana ohatra nisany tsaroako omaly ohatra mahakasika an'izay fa namonjy mariage mpiara-miasa amiko indray mandeha izay dia efa fantany hoe végétarienne vehivavy ilay mpiara-miasa amiko fa tena gaga hoe za irery nanaovana sakafo végétarienne tao anatin'ilay sakafo ny sakafon'olona henako sisy akoho. Hitanao izany compassion sy empathie izany amiko fanomezana fahasoavan'Andriamanitra nameny an'izay satria izay angamba no mahatonga ny vehivavy hoe raha misafidy ho reniny raha te ho reny dia ny vehivavy izany manana izay toetra nareny izay. Moa izany somary mitandrina amin'izay teny izay satria anisany nahazoako faniliana izay tao anatin'ny teny eto Madagasikara satria samy mieritreritra hoe tsy voatery ho reny daholo ny olona fa fandaminan'Andriamanitra fa ny vehivavy kosa manana toetra andreny satria efa nataon'Andriamanitra hitondra voka
dia manana izay compassion izay kokoa dia azo ampiasaina tsara izay amin'ilay mihain-tarika. Mm. Mankasitraka tena zava-dehibe mihitsy io satria matetika raha ny henoko aloha dia ampiasain'olona negativa ilay fananan'ny vehivavy émotion be dia be io fa androany aho zany vao naheno hoe hay ve tena misy zavatra pozitiva be azo ampiasana an'ilay émotion-ny vehivavy tena hoe matanjaka kokoa raha ampiasaina amin'ny an'ny lehilahy. Mahaliana be anahy koa naheno an'ise teo hoe tsy dia mahazatra loatra moa zany any Madagasikara indrindra amin'izao vaninandro iainantsika izao zany hoe tsy lany tamin'ny fifidianana zany se aloha zany dia tena hoe tena toe-tsaina tia ilay toe-tsaina skoto hoe rehefa tsy lany dia tsy lany dia manaiky dia afaka miroso soma tsara mitsikitsiky tsara raha se mizara an'ilay izy fa ny tena nahaliana be anahy koa dia ilay hoe nanao évaluation nareo tao aorianan'ilay tsy fahalaniana tamin'ny fifidianana. Araka ny lazain'ny TSC teo hoe tsy nanao hoe tena fandalinana lalina be moa zany fa afaka mbazarainy se aminay ve hoe inona tamin'ireo ilay tombana nataonareo ireo ny tena misy fandraisany bebe kokoa amin'ilay maha vehivavy an'se teo amin'ilay hoe na ny processus na ilay nahatonga ny se tsy lany filoha be tily. Izaho moa izany ao amin'izao mbola tsoriko fa mbola anatin'ny fotoana mamola filalahan-tsoratra anankiray ahafahako mizara amin'ny publika ilay expérience rehetrarehetra. Tsy afaka tonga dia zaraiko eto daholo izany izy rehetrarehetra satria mbola hifampidiniako amin'ilay ekipa ilay izy moa ao anatin'ilay processus d'évaluation izay koa tsy maintsy hizara ihany hoe nisy ny antony tena natapa-kevitra anay hanao évaluation izany efa nanao izay tamin'ny 2021 mazava ho azy izany ianao hoe mitarika hitarika moa ianao hoe projet ngeda be manko ilay hoe hilatsaka ho fidiana araka ny tenako hoe izaho mividy ny démocratie. Projet politique izany azafady aloha raha mandratra ny teny ilay hoe politique tsy hanao politika fa matoa ianao miresaka fifidianana dia misy tentikady sy paikady izay no atao hoe politika izany ahafahanao mahazo an'ilay andraikitra. Tsy maintsy evaluena ilay izy. No nanapa-kevitra vita ilay évaluation ary tsy resahako tao anatin'ilay telopona 2021 sy 2024 fa mbola sarotra izany nanapa-kevitra izany 2024 hoe hanao sa tsy hanao ary tsy afaiko fa anisan'ny sarotra ny mahavehivavy noho ny lafiny ny fiainana manokana hoe hanao sa tsy hanao satria ianao izany ao anatin'ilay hoe ahoana programmako manokana izao tena personnel professionnel izany misy zavatra vita be kokoa hiatrehan'ny vehivavy izany betsaka tsy misy zavatra tena hoe tabou tsy azo resahana fa ohatrany hoe tsy haiko fa hitanao na toe-batana mahavehivavy ohatra izany mila gérenao ohatra izany hoe ahoana mety amin'ny tokantrano ve mety amin'izao ny programme ampianako. Lehilahy tsy maintsy mieritritra an'izay kokoa fa ny vehivavy manana tenga tsy maintsy heverina koa dia tsy maintsy dia vao tao amin'ny 2024 izay somary taraiky manko vao tena tapa-kevitra hoe tena hanao indray ve dia izay tsy maintsy nametraka objectif izany izay hoe raha lany dia izao raha tsy lany dia izao inona ny antony nanaovana an'ity inona moa izany no tena antony nanaovana an'ity rehefa hitantsika tamin'ny 2021 fa mazana be ilay tsy mora ilay nilatsaka fidiana ho anahy manokana aloha tena hozaiko hoe tsy haiko raha mbola haiko izaho manao mpanao politika izany satria izaho tsy mpanao politika fa efa tena mazana be ohatr'izany ilay milatsaka ho fidiana fa tena nanarako zavatra betsaka ary lasa manana empathie sy compassion kokoa amin'ny mpanao politika malagasy ary hoe hay ve ohatr'izany ny gestion éthique ianao anatina fifidianana tsy mora raha vao tsy manana ekipa ianao mijoro tsara mampatsiahanao hoe tia ny etika ianao te soavitoavinao dia izay izany antony tena nanaovana évaluation tamin'ny 2024 ity satria izao anisany nahatsiaro familiana tamin'ny 2024 ity izany tena mafy kokoa anahy miatrika ny latra mahavehivavy nilatsaka tao anatin'ny fianfodibetiny Madagasikara ary tsy naposiko izay satria averinay efa vita tamin'ny 2021 ilay asa tao anatin'ilay ekipa izay efa niresaka hoe efa vita izany resam-behivavy izany fa tsisy anatsikafina intsony izay kanjo tamin'ny 2024 ity izay ho resahako inona no tena nitsikafina mahakasika an'izany hoe mahavehivavy izany ny vohitra bebe kokoa nampiasain'ny tsy ataoko hoe candidat mpifaninana fa ny fiarahamonina hoe ny mahavehivavy hoe vehivavy tsika ve lehilahy dia hoentin'ity ilay Madagasikara ko ianao moa rehefa anatin'ny fifidianana dia samy mampiasa izay toa-kevitra ny mpifanandry na ahafahana mahazo ny toerana dia anisany hitandry zareo izany izay ataoko hoe nanambaninana azy izay hoe aiza koa tsika ve dia hoentina vehivavy dia ny fomba niainana izay izany tena hitako hoe mazana be mihitsy satria na ny fomba ohatrany hoe tao anatin'ny entreprise izay natrehako
tsy mba nanontaniazan'ny programan'asa izany mihitsy ny ahako fa ny mahavehivavy anahy foana nanontaniana nandritra ny adiny roa zavatra izay tsy nomana izay zany efa mipetrapetraka tsara anatin'ilay programa hoe izao no tenenina atao ohatr'izao ny itondrana fikambanana fa tena ilay mahavehivavy se ve dia manao aty ve se ve dia vita se mitarika ny lehilahy ireo lehilahy ireo dia ahoana izany se raha ao anatina tontolona lehilahy ohatr'izao dia ohatrany gaga be izany izay ary tsy afeno fa tamin'ny fitsay entretien talohan'ny irosona fifidianana izay dia tena nahatsiaro refo ako zara tamin'ireo ekipa tena tsy maintsy miresaka aminareo ary ataoko hoe izay ny tombony ao anatin'ny etarika rehefa anatin'ilay valeur izay mahatsiaro hoe tsy voatery mahery foana ianao fa misy fotoana ianao marefo sady vulnérable ianao izany no no forte dia amin'ny fotoana na vulnérable anazy izay tena nanana ekipa ako izay averiko foana hoe ireo ekipa ireo tsy nijery na vehivavy anazy satria lehilahy daholo ny ankabeazany tilo moa ny resahana ny tilo ange mazava ho azy sy lehilahy ny ankabeazany dia izay zany tena hitako hoe anisan'ny lesona ny anarany izay fanananao ekipa izay tsy miasa rery ianao zany rehefa manana tetikasa anankiray ny etarika dia tsy mahakasika olona raika tena hoe manana ekipa ianao hoe zareo raha tsy nisy any ekipa io dia izay ny anisany raha tsy nisy any ekipa io teny mosy hoe mitsikitsiky fa efa avy naratra za tsy miteny hoe haiko amin'izay zany hoe ahoana izany maratra anatina fifidianana tsy le tsy nahalano ny olana fa le fomba ny ainana n'ilay tontolo ary anisany hoe tena namparary tamin'ity ny eritreritran'ilay hoe tadidiko nisy fivoriana izay napetraka paikady mahakasika an'izay hoe apety an-tandany izay dia ny ady-hevitra tao hoe ahoana ny iainantsika ny etika atraisitsika ny hanaratsy olona satria ozy izy ilay ekipako anankiray izay hoe ianao nge raha vao tsy manaratsy olona dia tsy ho lany mihitsy fa jereo avy tena hoe mparatsiany olona ahoana ho any anaovako an'izany tsy haiko izany fa io zany amiko ny lesona na any anaty tileto Madagasikara manko dia fikambanana kristianina dia anisan'ny lesona tena averiko foana amin'izao hoe ny politika ireto tsy voatery maloto ny atao hoe politika dia paikady sy stratégique satria manko izay zao ohatra ny tsy nahavelana anao propaganda talohan'ilay fifidianana aiza raha sy ahatra itenenanako amin'ny olona amin'ny programan'asa aiza ny olona itenenanako amin'ny fomba ofisialy hoe aza ilika reto amin'ny mahavehivavy anay fa ozy ny tileto Madagasikara fa ho tanany manao propaganda ka dia tsy mahazo manao propaganda ianao fa dia lasa nanao travail de couloir moa fiantso anazy tena manao révélation be amin'ny tileto Madagasikara satria travail de couloir fiantso azo amin'ny fifidianana rehetra fa tsy eo amin'ny tily fa lobbying ilay izy raha ny tena tokony ho izy izay zavatra fomba pratika politika tsara fa dia izay zany tena lesona ianarako hoe raha ohatra mbola manana sehatra ahafahako miresaka fikambanana toy ny tileto Madagasikara mampiatra fomba fiasa demokratika mampisy fifidianana dia mandringa ihany sa fifidianana tsy misy fampelezan-kevitra izany sy fifandresen-dahatra sy tomoko ilay teny hoe propaganda satria indraindray manaitra ny mason'ny misokony olona hoe ohatran'ny hoe manipulation zany iny fa tsy izay ilay hoe ahoana moa zany andreseko lahatra ny olona raha zary tsy afaka manana sehatra hifandreseko lahatra alohan'ny fifidianana dia izay zany tena lesona roa raha ohatra hoe tiako zaraina hoe tsy mampatahotra ny politika fa ny fifidianana dia tena fifandresen-dahatra sy ahafahana manova zavatra izay angamba no tena hoe zava-dehibe fa raha avy moa ny fotoana hoe tafasoratra somatsara ilay lahatsoratra izay hita saina ao avoaka dia mizaraiko ihany. Tena liana be mihitsy ny ianao mamaky an'ilay lahatsoratra ary hitako hoe be dia be ny zavatra mahaliana be dia be mihitsy ny fanontaniana tonga ato an-tsaiko atony amin'ilay ary tena ilaina amin'izao vaninandro iainantsika izao mihitsy n'ilay fanabeazana amin'ny sehatra lazainy teo hoe demokrasia, fifidianana, fifandresen-dahatra, politika ary indrindra ny vehivavy ao anatin'ireo. Raha nanana fotoana moa tsika tena ny valapatra misimisy kokoa amin'izay satria io no hitako hoe isan'ny zavatra ilana fanabeazana eo amin'ny firenena indrindrandrindra amin'izao fotoana izao sy eo amin'ny fiangonana satria se ny anatra an'ilay haitarika kristianina mahita an'izany hoe resaka fifidianana eo amin'ny sehatra ny kristianina ary hitako hoe tsy eo amin'ny tileto Madagasikara ihany fa na amin'ny fiangonana kristianina koa raha olana mihitsy ny io le hoe ny toeran'ny demokrasia sy ny fahafahana mifandresy lahatra io fa ny fotoanantsika moa efa azo lazaina hoe fohifohy ihany raha
Fa isan'ny zavatra hoe tokony hanabeazana ny malagasy amin'izao fotoana izao mihitsy izay sehatra ny hofanany sesy efa tena hoe nananany se experience izay raha manana fotoana tsika afaka mifampizarana izay amin'ny manaraka. Fa amaranantsika n'izao fifampizarana androany izao aloha manoloana an'izay zavatra be dia be tena hoe tsy vitana fanoratana lahatsoratra ny experience ny voiziny se tao anatin'izay inona no afatra atolotra ny se indrindra ho an'ny vehivavy izay mahafantatra tsara hoe miaina ao anatina tontolo mbola sarotra be no manaiky ny vehivavy ho mpitarika numéro 1 araka ny lazainy sety eo satria ilay mpanampy efa ekena ihany fa ilay tena mpitarika voalohany mihitsiny inona no mba afatra sy fampaherezana atolotra ny sean'ny vehivavy izay mahavoaray an'izay antso izay ao anatin'io fiarahamonina mbola sarotra aminy ny manaiky io. Voalohany aloha izany dia mbola afaka resahantsika amin'ny manaraka angamba hoe maka lohahevitra précis kokoa tsika dia resahantsika amin'ny manaraka dia sehatra fa satria tena mahaliana anahy ny mampianatra lehibe satria afaka andavanandro moa izany. Ny hafatra ho an'ny vehivavy aloha dia ny voalohany indrindra dia hoe tsy pahita tara fa ara-tantara dia ny fiarahamonina nametraka antsika nambelika antsika tsy ho amin'ny toerana izay tokony sahaza antsika fa ahiriko ny fiarahamonina. Fa raha ilaina ny mampitombo fahalalana sy fahaizana bebe kokoa, fanabeazana bebe kokoa, dia manofa ezaka bebe kokoa. Tsy maninona raha mila manao extra mail hozy izy ny anglisy noho ny lehilahy tsika fa mianara. Tena mbola tsy ampy izany satria raha ny ankizivavy ohatra izany ara-tantara dia rehefa tsy maintsy misafidy ny ray aman-dreny izy mijanona tsy mianatra dia vehivavy mihitsy izany. Dia betsaka koa noho ny andraikitra voajanahary amenantsika noho ny mahateraka etsetra dia tsy mahavita fianarana avaratra. Hitako hoe tena manampy be ny fianarana raha indrindra ao Madagasikara mbola mila mianatra bebe kokoa tsika. Tsy maninona hoe sanatria izany ary manam-pahaizana ihany manimba firenentsika fa mbola mila manam-pahaizana manana soatoavina voavolavola kristiantsika dia mianara mahazahoany fanabeazana. Ny firiafatra faharoa izay fanabeazana izay no ahafahanao mahafantatra ny safidy tianao hametrahana ny toeranao ny fiarahamonina. Amiko izany ny vehivavy matanjaka sy mahery afaka manana fifaliana anaty fiarahamonina dia afaka manana safidy hoe za te ho reny, za te ho mpikarakara tokantrano dia manao an'iny anjara andraikitra iny araka ny safidinao fa tsy noho ny tery sy ny tsindry ny fiarahamonina. Dia izay nefa tsy tonga ho azy raha tsy misy manampy dia maneky ampin'ny olona. Izany no tena heveriko hoe averiko ilay teniko hoe tsy mifaninana amin'ny lehilahy tsika fa mifameno amin'ny lehilahy. Na anadahy io na namana dia manaiky izay ampian'ny fiarahamonina izay. Ary ny farany indrindra dia ny fizarana bebe kokoa ny tantarantsika ohatr'izao. Mila miresaka bebe kokoa ny vehivavy satria tsy fantatry ny olona fa ny fahitan'ny olona ny vehivavy dia matanjaka dia averin'ny olona fa zakantsika daholo ny zavatra rehetra. Ny zavatra mamparefy antsika fa andao zaraina bebe kokoa ny tantara ahatonga ny zandritsika sy vehivavy namantsika hafa hoe afaka manana ny toerana ohatr'izao anaty fiarahamonina izay ahafaly anahy averiko ihany fa afaka mpitarika eo an-tokantranonao ianao. Asa be ana leadership ange izany hoe mitaiza zanaka ao anatin'ny tokantrano izany. Fa safidinao iny fa tsy hoe sotro satria mitenen'ny vadinao ianao fa tena hoe safidinao. Ary ny tena zava-dehibe sy sarobidy indrindra dia ny fahatsapan'ny vehivavy fa manana safidy amin'izay toerana tiany hametrahana azy eo amin'ny fiarahamonina ny tenany. Io safidy io dia avy amin'ny alalan'ny fanabeazana no azahoana an'io toe-tsaina izay mahatoko-tena izany hoe nisafidy aho hikarakara tokantrano noho izao antony izao izay ampiarana hitarika araka ilay lazaiko teo koa izany ohatra hoe hikarakara tokantrano ianao na hanabe ny zanakao izany na misafidy ahako hitondra orinasa na hitondra fikambanana na hitsafidy ahako hitondra fiangonana na hitsafidy aho mpampianatra mpikaroka fa amiko aloha izany tena mbola zava-dehibe ny fahafahan'ny vehivavy mandroso bebe kokoa amin'ny fianarana sy ny fahaizana dia mampiresika ny vehivavy hoe manova fianarana ambony. Izany no anisany batoloko manokana mihitsy hoe tena mbola miampy vehivavy manao fianarana any amin'ny ambaratonga ambony tsika fa mbola tsy ampy izay mbola mahafinaritra ny mahita firenena ankoatra Madagasikara tena hoe misy vehivavy mianatra miampy ny soatoavina izay iny koa soatoavina malagasy fa betsaka soatoavina malagasy ary indrindra moa soatoavina kristiana azo ampiarahana amin'izay fanabeazana izay.
Mankasitraka indrindra ny se tena mafonja be ny hafatra raha zaho manokana mbola misy fanontaniana be dia be dia be dia be tiako anontaniana amin'ny atsipiriany hoe ahoana izany ho an'ilay vehivavy tena hoe tratra tsy afa-manoatra izy fa tsy afaka mianatra, matahotra izy hiditra amin'izany satria tena ady ilay izy indrindra amin'ny fiarahamonina misy antsika inona ny ho tia sy ny sosokevitra azony se mba zaraina. Fa voafetra ny fotoana moa izany antsika dia mankasitraka amin'ny aloha ny amin'izay efa voazara androany dia manantena ivoan'ny lehilahy tsoratra tsy ho ela satria izaho manokana aloha dia tena liana hianatra manokana koa araka izay nolazain'ny se teo izay hoe mila mianatra antsika satria miaditsika izany izao satria tsy napetraka amin'ilay toerana tena tokony hisy antsika sy safidintsika dia ilaina mihitsy koa ilay manana ho tia ahafahana miady amin'izany zavatra sarotra izany dia mankasitraka indrindra ny se mandray andraikitra lehibe tena lehibe indrindra izany hanampiana ny vehivavy amin'io sehatra io vokatry ny eksperiensa izay niainany se fa tsy hoe nandalo teo dia leo andalo eo koa ny hafa amin'izay mahita anazy tsara fa hoe ilay zavatra nandalovany se mafy be nisy an'izay ratra izay izany dia entiny se manampy ny hafa mba tsy handalo amin'ilay zavatra efa nitovizana dia mba ho maromaro ny vehivavy mitovy an'ny se hoe mizara an'izay traikefa izay mizara an'izay fampaherezana izay tsy eto amin'ny pejy ihany moa fa misehatra rehetrarehetra izay afaka hizarana koa. Dia mankasitraka sy mirary soa ny sehatra any mbola manantena izay fa mbola afaka miady ho antsika vehivavy se izaho moa tily koa fa izaho tsy mbola nisy ihany nefa niantso anahy izany fa mbola tsy nandray an'ilay andraikitra tany amin'ilay mampitarika fa araka ny lazainy se teo hafa ihany ilay miaraka amin'ilay boay kely ery fa isany hoe sady antso koa izany io fampirisiana sy fanairana antsika vehivavy na dia amin'ny fikambanana mitaiza zazalahy aza dia antsoin'Andriamanitra koa tsika ho mpitarika ao anatin'ilay izy dia Indrindra. Mankasitraka amin'ny sehatra efa mpizarana ohatr'izao dia mampirisika amin'ny andraikitra sy raisina ohatr'izao ny fiarahamonina.